fifaliana lehibe indray no iarabana atsika mianakavy a izay manaraka tsy tapaka nyzao fandarana izao ity fampianarana ity moa dia ny tenanay dia fitaovana fotsiny ihany fa ny tompo a ny fanahy masina mihitsy no miaraka amintsika ilay fanahy masina zay mpampianatra ambony indrindra mpampianatra tsy mety diso ary ny mahafinarana baiboly azy dia amin'ny fotoana ianao mandray mianatra nyity fandarana ity a dia mahazo révélation ihany koa ianao mahazo fanambarana ihany koa ianao ao anatinao akoatran'izay famarinana zay ambara eto a dia amin'ny fotoana ianao manaraka an'izao dia misy révélation misy fanambaran'Andriamanitra any anatinao an'izay ary zay révélation fanambarana zay raisinao ao ambadiky n'izao fampianarana zao a dia mitondra fahasoavana lehibe tokoa ao anatinao. Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe raha mino ny fanambaran'olona isika dia lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra satria ny fanambaran'Andriamanitra dia nanambaran'ny zanany ka raha mahazo révélation ianao dia misy zavatra goavana be izay tsy maintsy ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tombontsoa lehibe tokoa fahasoavana lehibe tokoa ny fahafahantsika mandray a manaraka n'izao fandarana zao. Manona ny fiadanan'i Jesosy aminao pasteur. Pasteur Alvarez miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary miarabantsika tompoko atao anatin'ity tokantrano ity zay mampandroso izao télévision izao na ihany koa manaraka n'ity onjam-peo ny 93.8 mégahertz ity isaky ny amin'ny nora maraina sy amin'ny fito sasany ariva moa zany eto amin'ny onjam-peo ary eto amin'ity fahitalavitra ity dia amin'ny ora mahazatra toy izao foana. Dia hivavaka aloha pasteur ato amin'ny Genesis 2:7 zao sika dia ny nifondran'ny Israely sy ny ankonany ho any amin'ny tany Egypte. Fa hivavaka aloha sika dia amaky ny teny rehefa aveo ary dia roso avy hatrany amin'ny famelabelarana. Hivavaka sika tompoko. Raha eo misotranao zay satria dia mitohy hatrany ny fianaranay. Raha mianatra zao tenin'Andriamanitra izao zay dia zao voalazan'ny teninao manao hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra ary Andriamanitra no nahariny zavatra rehetra ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo. Zao teny inaranay izao tompo dia ny tena marina mianatra anao zay sady mianatra ihany koa ho anay sady mianatra ihany koa ny toy ny fiainanay koa dia angatanay le fanahy masina le fanahy papahery le fanahy mpampianatra tsy mety diso le mpampianatra ambony indrindra afaka manazava tanteraka ny sainay ho tahina manokana zao fotoana zao ary andraisanay fahasoavana laisanay fahasoavana be dia be any amin'ny toerana maro samihafa izay enonay sy jerenay izao fandarana zao ho tahina manokana ane tompo zao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iny ary amaky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ny tena koa Genesis 2:7 araka ny lohateny dia nivakiko teo manao hoe ny nifondran'ny Israely sy ny ankonany ho any amin'ny tany Egypta ary ny aingana Israely nitondra izay rehetra nananany ka nakany Berseba dia namono zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitra Isaka rainy izy ary Andriamanitra niteny tamin'ny Israely tao amin'ny fahitana noho ny alina ka nanao hoe ry Jakôbô ary kosa izy inty aho dia hoy izy izao n'Andriamanitra dia Andriamanitra ny rainao aza matahotra hidina any Egypta ianao fa ataoko firenena lehibe ihany ianao. Izao iara-midina aminao ho any Egypta ary izao hiakatra ary izao hitondranao hiakatra indray tokoa ary ny tanan'i Josefa no anirina ny masonao. Dia nainga Jakôba ka niala tao Berseba ary ny zanak'Israely nitondra ny Jakôba rainy sy ny zanany madinika ary ny vadiny tao anatin'ny sarety zay efa nampitoreny Farao hitondrana azy ary nentin'izy ireo ny omby amanondrony sy ny fananany izay efa nohariny tany amin'ny tany Kanana dia tonga tany Egypta Jakôba sy ny zanany rehetra nomba azy ny zanany lahy ny zafiny lahy nomba azy ary ny zanany vavy ny zafiny vavy eny nentiny nomba azy ho any Egypta avokoa ny zanany rehetra. Ary izao no anarany zanak'Israely izay tonga tany amin'ny tany Egypta dia Jakôba sy ny zanany lahy. Robena lay mahatonga Jakôba ary zanakalany Robena dia Anoka sy Palo Ezrona ary Karmi ary zanakalany Simeona dia Jemuela Jamina Oada Zakina Zoara Saoly zanakalany vehivavy Kananita ary zanakalany Levi dia Gersona Sikeata Juda Keata ary Merary ary zanakalany Juda dia Era Onana
sela sy fareza ary zera ary era sy onana anefa dia mahatany amin'ny tany kanana ihany ary zanakalahy amin'ny fareza dia ezerona sy amola ary zanakalahy ny sakara dia tola ary zanakalahy ny sakara dia tora sy pova sy joba ary simrona ary zanakalahy ny zebolona dia sereda sy elona ary jalela ireo zanakalahy ny lea zay naterany tamin'ny jakoba tany mesopotamia ary dina zanany vavy ny isan'ny zanany lahy rehetra mba amin'ny zanany vavy dia 3 ary zanakalahy ny gada dia safiona sy agy sy sony sy esbona sy ery sy aroda ary arely ary zanaky asera dia jimna jisva jisvi sy bary ary sera anabavondreo ary zanakalahy ny bery dia ebera sy malikela ireo no zanaky zilpa zay nomeny labana an'lea zanany vavy ary ireo no naterany tamin'ny jakoba dia 900 izy zanakalahy ny raely vadiny jakoba dia josefa sy benjamina ary zanakalahy ny asenata zanakavavy ny potifera mpisorona tahoana zay naterany josefa tany amin'ny tany Egypta dia Manasseh sy Efraim ary zanakalahy ny benjamina dia bela bakera sy asbela sy gera sy namana sy ei sy rosy sy mopima hopima ary arda ireo zanakalahy ny raely zay naterany tamin'ny jakoba 400 no isan'izy rehetra ary zanakalahy ny dana dia osima ary zanakalahy ny naftali dia jaziela sy gony sy jazera ary silema ireo zanakalahy ny bila izay nomeny labana andraely zanany vavy ary ireo no naterany jakoba 7 no isan'izy rehetra ary nisan'izy rehetra nakany Egypta niaraka tamin'ny jakoba dia zay nalaoko ny kibony afa-tsy ny vadiny zanakalahy ny jakoba dia 900 ary zanakalahy ny josefa zay naterany tany Egypta dia 2 lahy nisan'ny nateraka jakoba rehetra zay tonga any Egypta dia 70 ary joda ny rahany aloha azy akany amin'ny josefa mba hanoro ny lalana azy ho an'ny gosena dia tonga tany amin'ny tany gosena izy ary josefa nampanamboatra ny kalesiny dia niakatra hitsenan'ny Israely rainy tany gosena izy ary naseho taminy izy dia namihana ny voziny ka nitomany ela teo amin'ny voziny ary io Israely tamin'ny josefa aoko faty amin'izao aho satria fa hitako ny tavanao fa mbola velona ihany ianao ary io josefa tamin'ny rahalahiny sy ny akonany rainy hiakatra ho ilaza amin'ny farao ka nao aminy hoe ny rahalahiko sy ny akonany raiko zay tany amin'ny tany kanana dia efa tonga ty amiko ary mpiandrondry ireo lehilahy reo fa mpiompiomby amanondry izy ary ny ondry amanosiny sy ny ombomba amin'izay rehetra ananany dia netiny avokoa ary antsanareo farao ka na hoe inona ny raha fanaonareo dia izao navalinareo miompiomby amanondry ny raha fanaon'ny mpanomponao hatry ny fonzo zaza ka mbaraka ankehitriny dia izay sy ny razanay koa mba ahazonareo monina any amin'ny tany gosena satria fahavetavetana amin'ny Egyptianina ny mpiandrondry rehetra ia somary lavalava ihany le vaky teny pasteur Alvarez nefa moa dia tsy maintsy ovakitsika tahaka an'izany satria efa nifanakitsika fa ampianatra n'ity baiboly ray manontolo ity ny dikan'izay zany tsy misy andalatsoratra masina ho latsaka mihitsy na dia kely aza raha andriamarika tsara ianao dia nahitana karazana anarana olona be dehibe teo misy amintsika indraindray sahirana mitady anarana zanaka dia vakio fotsiny baiboly fa be dehibe ao tsy voatery hoe Isaia sy ry Mathieu na ry Luc sy ry Jean ihany no anarana malaza atao anatin'ny baiboly na hoe Paul na ohatrohatran'izany fa misy an'izany hoe izany ato ry Mopima ry Opima ry Arda zany zao anarana tena tsara daholo satria taranaky ny zanak'Israely daholo zany rehetrarehetra zany pasteur tsy dia hivalapatra loatra ny amin'izay tsika fa hiverina indrindra atao anatin'ny votoatiny ity baiboly ity ny lalana nitondran'Andriamanitra moa zany ny fiainan'i Josefa raha toka somary hofitiniko kely pasteur Alvarez dia vokatry ny fankalan'ny rahalahiny azy no nahatonga ny Josefa ho namidy ho andevo ka lasa
mpanampy tao amin'ny Potifara ny toerana nisy azy ary rehefa tao amin'ny Potifara taondray izy dia voendrikendrika fa nangalabadin'olona zay tsy fanaony Josefa mihitsy fa endrikendrika fotsiny dia vokatry ny lay fikotikotian'ilay ramatoa vadin'ny Potifara azy rehefa tsy nanaiky Josefa zany hoe vadin'ny Potifara ty zany dia mpanadala zaza tsy ampitaona raha zay koa ny resaka madama be mama sosy mpanadala zaza tsy ampitaona zay ny toerana nisy azy dia tsy nanaiky Josefa dia ino ozy ianao ny zavatra antraka pasteur ino ray no nanararoto le vadin'ny Potifara nampidirana ny Josefa tany anatin'ny fontsa ady mafy no lalovan'ny Josefa tao anatin'ny fontsa satria taona maromaro izy no tao anatin'io fonja io fa izao ny zavatra anafinaritra aloha ilay fanomezam-pahasoavana manonofy lay fanomezam-pahasoavana mahafantatry any amin'ny hoavina hoe maminany tao amin'ny Josefa dia nokolokoloany Josefa tsy navela norombany hafa mihitsy zay le fanomezam-pahasoavana zay io a pasteur Alvarez zay anananao ka no heverinao fa kely ny fanomezam-pahasoavanao anatinao kanefa rehefa kolokoloanao le izy ampitombonao le izy ampiasainao le izy miaro ny tenanao tsy ho lava ao anatina fakapanahy ianao dia iny fanomezam-pahasoavana ao anatintsika iny ino no mampiakatra antsika eo amin'ny toerana avo i Davida mpanao salamo raha ny teny manao hoe asondrota eo amin'ny avo mba tsy ho azo ny tanany fahavaloko dika zay teny zay dia zao fantany tsara ny refy sy ny lanja nylay fanomezam-pahasoavana tao anatiny tao matozy mivavaka manao hoe asondrota eo amin'ny toerana avo satria ny fanomezam-pahasoavana dia tsy mitondra ny olona anankiray ilentika any amin'ny farany ambany fa tsy maintsy mampiakatra ny olona ho eo amin'ny toerana ambony foana pasteur Alvarez tsika moa amin'ny asabotsy avy zao dia iresaka ny hoe loha hevitra anankiray farany zay tena ngeza be hoe famerenana ho eo amin'ny voninahitra zany hoe bataina ianao eo amin'ny fafambaraka ho eo amin'ny voninahitra eo amin'ny toeran'ny famozonana ho amin'ny fitahina eo amin'ny toeran'ny tsy fahombiazana ho amin'ny fitahina matretrika eo amin'ny toeran'ny faharesena hikaika ianao hoe mpandresy eo amin'ny toeran'ny fahantrana ho any amin'ny fitahina lehibe zay le hoe famerenana ho eo amin'ny voninahitra dia jereo tsara fa horisantsika mantsy le satria zay mihitsy le histoiran'i Josefa pasteur vokatry ilay fikolokoloana le fanomezam-pahasoavana tao anatiny tao dia tsy nety io fanomezam-pahasoavana io raha tsy miakatra hatrany amin'ny toerana faratampony nandika n'ilay nofony Farao zay efa naozavaintsika lavabe teto rehefa no hazavaina lay nofony Farao satria tsy hain'ny mpanao mazinoara zany tsy hain'ny mpanompo sampy sy ny mpanandro no mandika ny nofy fa ny mpanompon'Andriamanitra manana ny fanan'i Jehova no afaka mandika n'izany nofy zany tao amin'ny Josefa no nafenao zay fepetra zay ary io lay indresantsika teto pasteur hoe lay fanomezam-pahasoavana tao amin'ny Josefa no nanova tampoka ny fiainany androany izy mbola tao am-ponja rapitso izy efa prime ministre zavatra mampitolagaga zany androany izy mbola miaraka misakafo amin'ny kongona rapitso izy efa miray latabatra amin'ny mpanjaka miray latabatra amin'ny Farao tamin'ny omaly izy mangazo voamangotraka no nohanina katsaka vo mangotra tokana no nohanina rapitso izy lazaiko aminao fa raha natao inefatra aza le antreka fa mety azo natao zany ny faranana tamin'ny desera faran'zay raitra mihitsy faran'zay tsara ny sakafon'ny Josefa rapitso zay le fiovana tampoko zay pasteur Alvarez ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zay entsika mehezana n'ity Genesis 4:7 ty dia ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama pasteur mialay eo amin'ny tany ny avanao sy ny rainao ary mandehana mankany amin'ny tany zay sehoko anao teboko anankiroa zay dia ozy izy voalaza amin'ny baiboly ao amin'ny Genesis 4:20 ny andininy voalohany sy ny manaraka dia ozy izy manao hoe dia atonga anao firenena lehibe anankiray zay hitanao roa zay alehibe ny anaranao anankitelo zay ho fitahina tokoa ianao efatra zay hita zay manisy soanao 5 zay fa hanozona kosa zay manozona anao 9 zay ary aminao no hitahina firenena rehetra ambony tany 7 zay ny famaritana na ny définition ny atao hoe osotro ny fitahina dia io le fanapakevitry Abrahama io ka nazahoany an'ireo osotro ny fitahina anaky 7 reo ina ny zavatra nitranga nanaraka tao amin'ny Isaka ireo dia nanaraka tao amin'ny Jakoba ireo dia izy io ny epita
tao amin'ny Josefa io rehefa nampahafantatra i Josefa tamin'ny rahalahiny manao hoe zany le Josefa ny rahalahinareo lay namidinareo aty Egypta ary aza malahelo noho ny amin'ny tenanareo fa amonjy firenena lehibe no aleko aty nandefasan'Andriamanitra aty elolalanaareo aza malahelo ny tenanareo aza maipanga ny tenanareo akory zay ny tenin'ny Josefa tamin'ireo rahalahinireo de jereo tsara ny pasteur Alvarez ozy izy ny Josefa matsy any rahalahiny mandana teneno amin'ny tsaky teneno amin'ireo fianakaviana rehetrarehetra teneno amin'ny rianabavidina satria nanananabavy izy atao hoe teneno seuradina hoe tongava hony any Egypta hoe fa omena toerana malalaka ho Gosena ianareo reo zanaka manjafiny Jakoba rehetrarehetra reo de reo nitarisainao no vakinao be dehibe reo pasteur Alvarez de voalaza amin'ny baiboly fa fitopolo ny zanaky Jakoba ny taranaky Jakoba tonga tany amin'ny tany Egypta fitopolo zany hoe niainga tamin'ireo olona fitopolo reo zany ilay teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe ho tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra ny taranakao ho tahaka ny fasika eny amorona masina ny ho taranakao de zao ny zavatra mahavarina pasteur tena marina le tenin'Andriamanitra ozy izy voalaza amin'ny baiboly manao hoe fa izay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra Romanina 9:7-20 any bokin'ny Jeremia 7:20 andin'ny faraky ambe folo sy 12 ndovaka itsika any pasteur na de fa ny olona tsy anjerimanitra be aza de alao foana vakina ihany le teny soratra masina de ny faraky ambe folo sy ny sy ny manaraka zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo Jehova de hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany ary antso ahy ianareo kandesy hivavaka amiko de hiaino anareo ary tady ahy ianareo de ho hitanareo aho rakatsainareo amin'ny fonareo rehetra jereo tsara raha mamakytsika tao amin'ny tantaran'ny Abrahama teo aloha rehefa nidina tany Egypta Sara sy Abrahama de tsy nakasitraka an'izay mihitsy Andriamanitra tsy nakasitran'Andriamanitra fa teto ndray de Andriamanitra mihitsy ndray no ny teny tamin'ny Jakoba hoe mandehany ianao makany Egypta zany hoe Andriamanitra mihitsy no naniraka azy eo amin'ny 9 de ozy izy hoe izao no Andriamanitra de Andriamanitra ny rainao aza matahotra hidina any Egypta ianao fa ataoko firenena lehibe any ianao Andriamanitra mihitsy ndray no nitondra azy naniraka azy ho any Egypta fa maninona moa pasteur no le hoe fitondran'Andriamanitra ty io misy amintsika mpanompon'Andriamanitra indraindray tena hoe tsy manaiky an'ilay fitarihan'Andriamanitra tsy manaiky an'ilay programan'Andriamanitra ary be dehibe ho an'ny olona pasteur Alvarez tara loatra amin'le programan'Andriamanitra misy lasa loha loatra zany hoe mandeha alohan'Andriamanitra i Abrahama zao le taloha izy safidiny manokana zany hoe tsisy Andriamanitra ny teny taminy de lasa izy nidina tany Egypta fa saika lasan'ny olona tany ny vadiny fa eto ndray Andriamanitra mihitsy no maniraka hoe mandehany ianao aza matahotra midina any Egypta ianao fa ataoko firenena lehibe any ianao fa manina no teny an'izany ny baiboly de ozy ozy le Jeremia novakitsika teo zaho izy Andriamanitra mahalala ny hevitra heverako anareo de tsy hevitra tonga loza fa fiadanana mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany misy zavatra indraindray ry havana tsy ekeny itsika nefa tena mety amintsika mihitsy misy toe-javatra indraindray sakanan'Andriamanitra tsy ho tanteraka amintsika fa itsika indray nefa misisika hiditra ao anatin'ilay zavatra efa nandraran'Andriamanitra atsika ary zay zavatra zay no ilayntsika mandanjalanja tsara mihitsy miay noho ny feo an'Andriamanitra pasteur Alvarez mazava be pasteur zay fanazavana nomenao teo zay raha vakiko le andininy fa filisy teo pasteur le andininy fahatelo zao valaza ten'Andriamanitra de hoy izy Andriamanitra zany ny teny zao n'Andriamanitra de Andriamanitra ny rainao aza matahotra hidina any Egypta ianao fa ataoko firenena lehibe any ianao izao ny ara-midina aminao any Egypta ary zao nitondranao hiakatra indray koa
ary ny tanàna Josefa no anirina amin'ny masonao. Eto aloha dia Andriamanitra zany no miconfirme an Jakoba hoe tena mbola velona marina tokoa Josefa ary dia eo naminy ianao. Zay dia hevitra ty tenin'Andriamanitra ty hoe Josefa, ny tanàna Josefa no anirina anao. Fa Andriamanitra pasteur dia raha nitondra ny zanak'Israely niala tany amin'ny tany Kanana ka ho any Egypta dia marina le teninao hoe tamin'ny voalohany tokoa i Abrahama niala tany nakany Egypta tsy nety fa tamin'ny faharoa zao nety indray le izy. Andriamanitra zany dia manana ny fotoanany ary zay fotoanan'Andriamanitra zay tena mety ary tsy diso zay fotoanan'Andriamanitra izay. Ny Jeremia vakina teo koa pasteur dia zao voalaza le teny hoe za manana hevitra iverako anareo. Dika zay amin'ny teny frantsay moa izy pasteur dia le hoe hevitra io dia hoe plan, hoe za manana plan iverako ho anareo. Andriamanitra zany dia miaingana amina plan, miaingana amin'ny zavatra mipetrapetraka ny fitondranany ny zanak'Israely. Ary raha mitondra ny Israely niala tany amin'ny tany Kanana izy pasteur ho any amin'ny tany Egypta dia zavatra efa vitan'Andriamanitra plan hatramin'ny voalohany mihitsy. Satria na tsy ary fanekeny indray Andriamanitra araky ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo amin'le Genesis 12:12 ny tenenany tamin'ny Abrahama hoe atonga anao firenena lehibe a. Dia mbola nampatsahivin'Andriamanitra indray zay zany teny zany eto amin'ity toerana ity hoe aza matahotra makany Egypta ianao fa ataoko firenena lehibe any ianao. Maninona moa no nentin'Andriamanitra ho any Egypta ny zanak'Israely fa maninona tsy tany amin'ny tany Asiria, maninona tsy tany amin'ny tany hafa zay nisan'ny Abrahama taloha. Ny valiny pasteur dia zao ny tany Egypta dia tany manan-karena première puissance mondiale. Raha amin'izao fotoana zao moa zany hoe superpuissance dia hoe ny Amerikana moa zany superpuissance sady matanjaka raha toe-karena, matanjaka raha maramila. Dia tamin'izany fotoana zany koa pasteur matanjaka lavitra noho ny firenena matanjaka amin'izao fotoana zao ny toerana misy an'ity Egyptiana ty, na civilisation zany, na ny resaka firafitry ny trano zany, na ny resaka fanjakana zany miaramila, resaka fitondram-panjakana, ny tanjaka sy ny hery a, ny fampiasana ny vola, ny toe-karena rehetrarehetra amin'ny Tsipriana rehetrarehetra dia tao Egypta ny tena nahitana an'izany. Ary Andriamanitra dia manomana plan. Raha ny plan'Andriamanitra dia hoe atonga ny zanak'Israely ho firenena lehibe. Dia satria noentiny ihany ny zanak'Israely a, satria tian'Andriamanitra ho tonga matanjaka lavitra noho ny tany Egypta ity firenen'Israely ity. Zay ny plan'Andriamanitra. Teo mahagaga pasteur dia zao Andriamanitra sy tonga dia niteny tamin'ny zanak'Israely hoe daninareo midina tany amin'ny tany Egypta fa navelan'Andriamanitra hitranga daholy aloha reo elanela anatin'ny zavatra nitranga tao nelanelandreo dia ny tantaran'i Josefa zany hoe Josefa namidin-dralany tonga mpanapaka tany amin'ny tany Egypta. Dia zay efa tonga mpanapaka tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely vao nidina tany ny zanak'Israely. Tena hitanao mihitsy zany hoe Andriamanitra rehefa manao plan dia arahany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany io plan io ary tsy mety diso zay plan'Andriamanitra zay. Ary zay pasteur no mila fitandremana ho an'ny zanak'Andriamanitra zay manaraka antsika amin'izao fotoana zao. Tandremo no miala amin'ny plan'Andriamanitra. Rehefa misy problème ianao, rehefa mandalo olana ianao dia afaka manontany an'Andriamanitra hoe Andriamanitra inona ny planao amin'ity zavatra ity, inona no hevitrao amin'ity zavatra ity, inona ny tianao tongavana amin'ity zavatra ity. Fa raha ny fijery azy tamin'ny voalohany aloha dia ohatrany hoe anala le anoanana tao amin'ny zanak'Israely no andehanana ho any Egypta. Zay fijeriny zanak'Israely azy hoe misy sakafo any. Fa fijerin'Andriamanitra azy hoe tsy izay loatra fa sakafo misy any fa hoe ataoko firenena lehibe ianao, isy zavatra goavana be miandranareo aoriana kely eo. Andriamanitra pasteur dia tsy miova mihitsy amin'ny fanapa-keviny. Rehefa niteny izy manao hoe atonga anao firenena lehibe dia na ho ela na ho aingana dia tsy maintsy tanteraka izay pasteur Tofo. Fa maninona tokoa no nentin'Andriamanitra tany Egypta ny zanak'Israely 70. Dia voalohany indrindra aloha zany pasteur raha ataoko hoe fijery amin'le matsotra be fotsiny hita maso dia tany Egypta no nisy sakafo. Zany hoe Andriamanitra zany ny mpanompo ny tsy avelany ho sahirana amin'ny resaka sakafo zany fa tonga dia entiny any amin'ny tany tonga dia hoe any ny sakafo. I Josefa dia niteny mihitsy tamin'ireo rahalahindreo hoe roa taona zay ny lasa oso fa mbola misy 5 taona
dika zay raha ho anatin'ny 5 taona zany ny ondry amanosy sy ny olona tsisy otro rano tsisy hanina hoanina de ho faty de tsy maintsy nakany amin'ny tany Egypta zareo any misy sakafo manaraka zany anko de izao raha fijery amin'ny tonga de hita maso anko le faminanena nentin' Josefa de ny fandehanana ny zanak'Israely makany amin'ny tany Egypta de mahatanteraka an'le hoe Iakoka eto anatrehako nareo tsy Josefa no miverina tany amin'ny tany Kanana Iakoka fa i Jakoba sy ireo rahalahin'ny Josefa ireo no ny Iakoka io le hoe ny masoandro sy ny kintana mambolana le tsy nanaiky mihitsy zalahy tary amin'ny Genesis toko vita amin'ny 30 sady ny meme manao hoe zay hoe Iakoka aminka de tsy maintsy natao tanteraka le izy ato amin'ity Genesis toko fa 9 ty la Genesis toko fa 9 ihany koa lay fandehanandreo zanak'Israely any amin'ny tany Egypta no manamarina n'lay teny vakitsika lay tantarany Abrahama teo hoe ho fitahina tokoa ianao zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra anankiray manana fanomezam-pahasoavana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mijoro anatina fahamasinana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray avy nandalo tao anatin'lay épreuve goavana na lay testa nomen'Andriamanitra azy de tsy maintsy mivoaka mamiratra pasteur Alvarez tsy maintsy ho tahin'Andriamanitra zany mpanompon'Andriamanitra zany zay lay fahamarinana atao anatin'ny baiboly ary tanteraka arabaky teny mihitsy ilay faminanena nentin' Josefa ilay nofonofony Josefa tanteraka tamin'io fotoana io rehefa nifindra nakany amin'ny tany Egypta ireto zanak'Israely reto ny fanontaniana manaraka ihany koa pasteur dia ny hoe fa mbola maninona ihany koa mbola nentin'Andriamanitra anakany reo hoe zay tokoa ve le hevitr'Andriamanitra zay hoe araka le teninao teo hoe zay hoe le plan napetrak'Andriamanitra ny valy ny eny tompoko zay mihitsy le plan ozy izy mivolazany tenin'Andriamanitra pasteur Alvarez ho ianarantsika tsy ho ela ny bokin'ny Exodus de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny antony nanamafisako ny folo farao izy Andriamanitra de mba hanehoako ny voninahitra zany hoe nentin'Andriamanitra hidina any amin'ny tany Egypta reto zanak'Israely reto mba ho aseho an'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra lehibe azy mba ho aseho an'Andriamanitra ny voninahiny sy ny heriny mba ho fantatry reto Egyptianina première puissance mondiale tamin'izany fotoana zany mpanompo Andriamanitra izy reto satria tadio tsara fa mirereny Egyptianina tamin'izany fotoana zany fa izy koa manan'Andriamanitra matanjaka ka tian'Andriamanitra anaporofona fa tsy Andriamanitra io Andriamanitra ny Egyptianina io de reto zanak'Israely reto mihitsy ny raha nakany pasteur ary de no porofony rehefa nivoaka tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely fa izy no Jehovah Andriamanitra izy no Andriamanitra velona izy no Andriamanitra lehibe ohatra zany ane jereo tsara raha mandinikitsika ohatra hoe tamin'ny lay jamba anankiray eo amin'ny filazantsarany jaune toko fahasivy nisy jamba anankiray tao de mba vakitsika kely an'ilay izy pasteur filazantsarany jaune toko fahasivy de zao nivaky ny teny eo amin'ny andininy ny andiny voalohany angamba ny anomboantsika azy pasteur Alvarez vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nanandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony voateraka ary ny mpianany nanontany azy hoe raby eo iza moa nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no de teraka jamba izy Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io no nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy mety nanontany ihany ny rahalahin'ny Jakoba tamin'izany fotoana ny rahalahin'ny Josefa tamin'izany fotoana zany na i Josefa manao hoe fa nanina ary tsika ity no nifindra-monina taty amin'ny tany Egypta de mety ngamba nety nisy ny fanometsiny tany anatiny tany am-pony tany ihany manao hoe raha mba tsy nanonofinofy enenao ry Josefa tsy nakatytsika na mety ihany teny ihany koa Josefa manao hoe raha tsy namidinareo manery zalahy tsy tonga taty tsy nakatytsika de valiny Jesosy eto le izy rehefa nanontany ny olona manao hoe iza moa niteraka jamba iza moa nanota ity lehilahy teraka jamba ity sa ny ray aman-dreniny de nyvaliany Jesosy tsy resaka fahotany tsy any mihitsy aloha ny question zao fa izao ihany le izy ny anehoana ny asan'Andriamanitra ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy misy vanim-potoana ane pasteur Alvarez misy fiainan'olona ohatran'izany mikofokofoka manao an'io rehetrarehetra io izy fa ohatra ny voamaika midina any Egypta ihany ny fiainany misy mpanompon'Andriamanitra mpitondra fiangonana be lehibe tratran'izany mahatao daholo ny plan rehetrarehetra fa mitsofoka fa izao pasteur tsy mety tafavoaka mihitsy ny tenana izao moa de tratra tao anatin'izany mihitsy hoe tena mitsofoka ianao fa tody an'le tsy fahombiazana foana ay ao ambadika reny zavatra reny misy planin'Andriamanitra mahafinaritra misy programan'Andriamanitra mahafinaritra
ny lalana mafy anankiray hitondran'andriamanitra dia famolavolana olona anankiray toepon'olona anankiray hanaraka sitrapon'andriamanitra. Ny olona mantsy tadio pasteur fa ny olona tsy voatefy ary tsy mahitsy ao anatina fitahiana. Ny fitahiana dia fanomezam-boninahitra an'andriamanitra mampanao alleloia sy amen fa tsy manova olona ny fitahiana. Fa ny ady sy ny lalana hitondran'andriamanitra io ny manova ny toepon'ny olona satria anao rehefa mandalo ady ianao, rehefa mandalo zavatsarotra ianao, izy ianao tsy anitsy ny fiainanao hoe inarany tsy mety tompo, inany tsy mety tompo. Ka za dia miteny amintsika fa manana ny hevitra ivelanao andriamanitra raha ao anatin'ny ady mafy mihitsy ianao am'izao fotoana izao. Ohatrany hoe misosa makany Egypta zany tokoa ny fiainanao hoe fa naninona ary tsika tiana anao anty dia ianao tena tian'andriamanitra loatra ianao, tiany Jesosy loatra dia amboariny le toeponao, amboariny le toe-pananao. Tany Egypta ny nalovany ireo zanak'Israely ray manontolo ireo, namboariny Josefa tany ny toe-pon'ireo pasteur. Dia lafiny anankiray faharoa dia hoe misy zavatra drayday misy amintsika pino mivavaka ianao nefany manodidina anao tsy mety voavonjy mihitsy. Vavaka ianao ny ankohonanao fa le vao mainka maditra ny vadinao, vao mainka maditra ny zanakao, dia ozy ianao hoe ary Andriamanitra ary ve mbola miaino sa tsy miaino e? Dia lay zava afaka mamaly an'le izy a, afaka mamaly an'le izy a, mamaly vavaka izy, tena mamaly izy pasteur Alvarez isan'andro dia misy olona anaovan'Andriamanitra fahagagana foana. Zany no pirofo a fa mamaly vavaka Andriamanitra, tena mamaly vavaka Andriamanitra. Ary raha mbola tsy afa-po amin'izany teliko zany ianao dia ampiko le izy ozy izy ny baiboly antsoa dia ovaliko ianao raha nioko zavatra lehibe sary-patarana zay tsy fantatrao mangatady omeny ianao mba ho tanteraka ny fifalianao zy ny tenin'Andriamanitra. Zay le fahamarinana ara-baiboly hoe fa maninona ianao no mivavaka fa tsy mahazo valim-bavaka dia tsotra be le izy pasteur zao a matoy ianao mitaraina tao anatin'ny 10 taona zay nefa tsisy ninona miova amin'ny manodidina anao dia tsy any amin'ny manodidina anao ny problème fa ao aminao ny olana. Za tsy miteny hoe diso ny fivavahana na rahanao fa kamba misy karazana toetra na fitondrantenanao na fiainanao efa fantatro zao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra fotsiny no heveritsika zavatra kely ohatra ny fimonomononana fa ny fimonomononana e tompoko hoe tadio fa ny fimonomononana no larana fahatelo amin'ny fandringanana olona atao anatin'ny baiboly. Fitsangajagana ny voalohany, fanompotsampo ny faharoa, fimonomononana fahatelo. Raha voreo no tafaradalana dia mamono hatrany amin'ny 4 arivo sy 4 alina Andriamanitra tonga dia maromaro ny maty. Ka raha toa ianao zany ka sy mpivavaka mpimonomonony reny dia tsisy valim-bavaka ho azonao zany. Zavatra anankiray faharoa ihany koa tsy hoe monomonona fa ny heveritsika eo maivamaivana indraindray le hoe mifosafosa namana, tia mifosafosa. Za tena sura mihitsy a pasteur Alvarez a inona moa nidirany mosary any amin'ny tany Kanana amin'ny aty amin'ny tany Egypta ny faminaniana ny tonga ka maninona ny tany Kanana ray manontolo no lasa tsisy rano sady tsisy sakafo dia vokatra ny fankalan'ny rahalany Josefa sy ny fosafosa nataon'ireo mba taranak'Israely ihany reo, mba mpivavaka ihany reo, mba zanak'Andriamanitra hoe mpitaranak'i Abrahama sy Isaka ihany reo fa mankahala ny rahalany, mifosafosa ny rahalany dia io ahitany io no nahazo azy. Dia reo tsara nefa ny reny kristianina tia mifosafosa ny namany reny, reny le mpanompon'Andriamanitra tia manaratsiratsy ny namany reny. Tena za milaza aminao fa maina ny ara-panahiny io, maina ny posiny io, maina tsisy raha jerenao ny conteneur telo monnaie sy orange monnaie sy ny aimy volana io 700 ariary ozy ny message alefany eo hoe ny comptenao ato amin'ny aimy volanao ato dia 700 ariary. Zany mihitsy io pasteur. Ka za dia milaza amintsika fa ny zavatra ohatran'ireny andratsana an'Andriamanitra anao, tena ongotan'Andriamanitra mihitsy reny. Le ady mitsanga ohatran'ireny zany e anongotan'Andriamanitra le toetra ratsy eo anatinao ao. Fa maninona no mieritreritra ny tenanao ianao ozy ianao hoe tsy hitako mihitsy fa efa nataoko daholo ihany ty zavatra rehetrarehetra ty manaraka ny toroteninareo fa ohatrany tsy hitako izay marina amin'izy. Dia mazava be io tenin'Andriamanitra io e. Nentin'Andriamanitra nakany amin'ny tany Egypte reto zanak'Israely reto ary tsy maintsy nakany fa raha vao tsy nakany maty e. Maty reo raha vao tsy nakany. Inana bozaka na ny bozaka hoanina raha tsisy fasika ny azo ny hoanina tao amin'ny tany Kanana. Noho izany dia zao tsy maintsy manaiky ampanetretena na miavinavina azy.
ary misy karazan'olona ny ohatran'izany pasteur efa tsy mety tsony ny ataony mbola manamafy fo ihany mbola mitsikeran'ity toroteny ty ihany reo ndray zalahy reo ndray le secte misy momba manajanaja de hoe fiangonana zany fa misy de tena secte mampididoza za de milaza aminao mbola hitady an'ity secte ty ianao mbola hitady an'ity jesosy na secte ty ianao ndray andro any efa nahita pasteur imbetsaka nahitako olona pitsikera mpanaratsy mpanenjika mpifosafosa ianao mitoro filazany tsara ho azy ianao ndray nylazainy fa manodikodina saim-bahoaka ianao ndray nylazainy fa mpambotry ny olona de miteny aminao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo mbola ho avy ny fotoana tsy maintsy hitadiavanao an'izao toroteny zao nefa ozy ny tenin'andriamanitra ny bokyny Amosa toko fahavalambiny faraky amby folo zao ny fotoana mety ho anao fa ho avy ny andro zay naterako mosaro izy andriamanitra amin'ny tany rehetrarehetra amin'izany fotoana zany de aniry ny olona andreny tenin'andriamanitra fa tsy ahita tsony efa hitako pasteur Alvarez zany hoe tantara mampalay loatra zao ray andro tany amin'ny faritra anankiray nisy anabavy mpiara-mivavaka de io anabavy mpiara-mivavaka io naresy lahatra n'izy io de toroteny amina télévision sy radio ohatran'izao de maresy lahatra izy rehefa resy lahatra izy de te hitona ny ray aman-dreniny satria izy mbola tsy manambady mo sy ny mpiray tapo aminy de mba mitoroteny zany izy eo anatin'ny tokantrano de feno faniratsirana be le rainy niteraka azy maniratsira ny baiboly sady maniratsira mpanompon'andriamanitra mpitoroteny de taty aorina narary io angah io rehefa narary izy de natsony le zanany vava hoe raha mba mety re pasteur de mba tongava mba ivaovao data de niezaka moa tamin'izay fotoana zay de tonga tany amin'le tokantrano tratran'ireny le aretina be kibo be reny tsy haiko ina moa le be kibo be misy ohatra amin'ny baolina basket be reny kibo le olona de inona ozy ianao pasteur nivavaka ho an'io rangahy io de mampanaraka vavaka anazy ozy manjy anazy manao hoe arao zao vavako zao jesosy eo de tsy mety manaraka vavaka izy de teneniko ihany izy manao hoe manolo tena ho anao tsy mety izy de tenenina izy manao hoe afatotra amin'ny raha jesosy kristy tompo lasany devoly tsy mety mamerina izy de ozy le zanany isotro rano angadada hitondray rano mihitsy anaka fa mangetaheta zany hoe raha vo isotro rano izy zany de maheno de afaka miteny fa raha vo toroteny na resaka jesosy na resaka famonjena de mikatona ny tova rehetrarehetra maheno ao amin'ny vatany midy teny efa nidininy demony mihitsy hitanao Andriamanitra miantso anao zao de am'izay Andriamanitra miantso anao zay de mamali moramora fotsiny ekeo moramora ny antson'Andriamanitra fa tianao jesosy ngamba inao zao anatin'le hoe tena marary anao io zao rahalahy marary tena marary ao amin'ny ray anao tratran'ireny insuffisance rénale reny na le calcul rénal reny mpaniratsira filazantsara ianao teo aloha na reny le misy vavy mivoaka fofona ohatran'ny maimbomaimbo zany ianao satria any amin'ny trano zanaka ho any misy aretina mamenatra milaza azy eto na any amin'ny tova any anatinao any misy zavatra ohatrany hoe manahirakilana be ao anatin'ny vatanao ao de tsy hitanao tsony zy anaovana azy efa lany aiky ny dokotera ary na ny dokotera aza de efa miteny aminao efa niteny ny dokotera satria misy dokotera be lehibe mahafinaritra miara-miasa amin'ny fitoriana filazantsara ohatran'izao ozy izy manao hoe mandehana eto ambavaka any amin'ny toerana ohatran'izao de manoro anara-piangonana eo izy de misy amintsika ndraindray tsy mino an'izany fa mbola mieritreritra ny tenanao ianao hoe zay tsy hivavaka nefa efa Andriamanitra miantso anao Andriamanitra tianao zao Andriamanitra mihevitra anao zao Andriamanitra manana lalana tsara hitahina ny fiainanao ka raha aza menatra ny namanao hoe ela ve lesy de lasa mpivavaka be ndry ve de lasa mpivavaka be de hivavaka any zany ndry snsisa ty raha lasa nabavy tsy resaka anara-piangonana fa tena resaka famonjeny ty i Josefa raha nanafatra ny Jakoba sy ny rahalahiny sy ny ray aman-dreniny ho any amin'ny tany Egypta pasteur de tsy any amin'le hoe reny nanao ratsy na reny na zona zao fa famonjy ainy ty ora iny manontsa eto aty ny zanaky papa izy fitopolo mianada mianaka eto aty fa ratsy zany maty de tsy maintsy nakany de mena hanina tsara rehefa tonga tany kosa aloha tena meny Josefa sakafo satria i Josefa koa tsy mamaly faty zany pasteur Alvarez mamaraparantsika maraparana anao tsika dia
ny vakiko le andininy fa enina amby efapolo a zao vakiny teo hoe ary nainga ny Israely nitondra zay rehetra nananany kanakany Berseba dia namonjy zavatra atao fanatitra ho an'Andriamanitra Isaka rainy izy. Ity lehilahy atao hoe Jacob ty pasteur dia lehilahy feno fahasoavana loatra ary tena nanana fifandraisana spécial tamin'Andriamanitra ity lehilahy Jacob ty ary zay natonga an'Andriamanitra ny fidy azy hatrany am-boaka. Marina fa nandalo olana maro samihafa ty lehilahy Jacob ty a raha nenjehan-dralany izy tamin'ny voalohany ka nandositra teo amitavan-dralany a niala teo izy ary rehefa nandeha nitsoka dia tany an-dalana tany a natory ny ondam-bato rehefa tonga teo amin'ny toerana anankiray a tsy tadiko amin'ny toerana Betela nandalo teo amin'ny toerana teo Betela io Jacob io a ary dia teo izy nanonofo natorony amin'ny alina dia nanonofo izy hoe nahita an'Andriamanitra. Dia rehefa tonga tany amin'ny tany Labana indray izy a tany amin'ny tany anadany reniny dia nambakain'io lehilahy io a tena nataon'io lehilahy io zay fomba rehetra nampahatra tsy natory andro manalina zany Jacob zany. Dia eto indray ty Jacob ty dia nitapasaraka tamina resaka fitaka lainga ny zanany lahy zany hoe ny zavatra mifamaofao a ratsy ny teo amin'ny fiainan'ity Jacob ty nefa na izany aza ny fahasoavana teo amin'ity Jacob ty dia mihoatra lavitra noho zay zavatra ratsy nandalo teo amin'izay satria dia tena nanana fifandraisana lehilahy nanan-karena no tahin'Andriamanitra ary nanana principe manokana nanana fomba fanompoana an'Andriamanitra nanana fomba fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra ty lehilahy atao Jacob ty pasteur satria dia olo fanatitra koa zany lehilahy zany olo fanatitra satria zao isaka misy zavatra lehibe ataony dia tsy adino mihitsy manao fanatitra ohatra eo amina lehilahy lehibe anankiray izy manakazy eo amin'ny tany anankiray taditsika tsara nga amin'ny fotoana zay nandrany zanany a eo na tamin'ny Joseph fony mbola tsy fantany hoe Joseph ane ka Joseph mpanapaka amin'ny tany Egypte io rehefa nirahana ho any amin'io mpanapaka amin'ny tany Egypte io ny ralany dia nampitondra ny fanatitra hoe ty misy fanomezana cadeau zavatra sarobidy a zavatra misy valeur indrindra atao amin'ny tany Kanana ary tsy nitsitsitsy ty lehilahy ty tena olo-pasoavana mahavita an'izany pasteur. Eto indray izy dia ho any amin'ny tany Egypte izy amin'ny personne izy tenany mihitsy indray teo alohany ny zanany nandeha nakany eto indray a izy tenany mihitsy nakany amin'ny tany Egypte dia zavatra nataony satria nisy tahotra fanahina ihany tao anatiny zavatra nataony dia zao nanao fanatitra izy mitodika amin'ny kristianina manokana pasteur ireo zanak'Andriamanitra zay mandalo olana amin'izao fotoana zao ao ambadiky ny fanatitra zay ataontsika io a dia misy zavatra ifamatora atsika amin'Andriamanitra misy zavatra indray zay omen'Andriamanitra atsika misy zavatra fatakarana fahalalana fahazavantsaina fitariana directive zay omen'Andriamanitra atsika ao ambadiky ny fanatitra zay ataontsika ary ty lehilahy ty moa rehefa manao fanatitra dia tsy mataka ny olona manao fanatitra hoe fanatitra mampalahelo a fanatitra tsy dia manahoana loatra fa tahaka ny Solomon koa rehefa nanao fanatitra pasteur nanao fanatitra izy maraina an'iny a ny alina iny izy nataon'Andriamanitra nahita fahitana nahita nofy a tao anaty nofy Andriamanitra niteny taminy hoe angatao zay tianao na inona fomeko anao zany dia i Solomon nateny hoe meo fahendrena fa ahoana ny fomba aizako mitatana an'ity firenena ity raha tsy isy fahendrena sy fahalalana dia izy ny tompo hoe mena anao zany fahendrena zany tao ambadiky ny fanatitra no nanomezan'Andriamanitra nyzany fahendrena zany tamin'ny Solomon. Eto indray Jacob zay verevitra ohatra matahotra ihany ny hoe tena Josefa marina ve ny velilany tena sitrapon'Andriamanitra ve nandehanako any sa manahoana latsaka atao anaty fisalasalana izy tahotra izy a zavatra nataony dia fanatitra ary rehefa nanao fanatitra izy ny alian'Andriamanitra niteny taminy manao hoe aza matahotra ary Jacob ndany anao midina any amin'ny tany Egypte kristianina havana rira lasana bavy rehefa tena hanompo an'Andriamanitra dia tena andao hanompo an'Andriamanitra sika indray dia matahotra misalasala mianantsika misy zavatra sokafan'Andriamanitra ampifantarin'Andriamanitra atsika hoe mila manao fanatitra mararirary zao voalaza ten'Andriamanitra pasteur mamafy ampitomanina izy a fa mijinja-pifaliana io fanatitra io zany rehefa tena matotra ianao mifanompona amin'ny tompo amin'ny resaka fanatitra dia hiteny aminao manokana Andriamanitra anao fanekena aminao manokana Andriamanitra ka rehefa tena anompo dia ndao tena anompo rehefa tena anompo an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra dia tena andao hitady azy araka mivaky teny vakina teo pasteur manao hoe ho hitanareo a raha katsainareo amin'ny fonareo rehetra andao tena anao zavatra mahakasika an'Andriamanitra Andriamanitra anie ty atsika voalohany indrindra dia zao ny teniny hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomena ny zanan'ilay tokony mba tsy ho very zay rehetra minao sy fanana fiainana mandrakizay Andriamanitra mampiseho fitiavany atsika fa fony mbola mpanota isika dia efa maty hamonjy atsika Kristy nomen'Andriamanitra mamay-poana Jesosy fanatitra noho ny fahotantsika noho ny hotantsika dia nomen'Andriamanitra izany. Eto koa pasteur dia efa aminanina ihany koa nandehanany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypte ny zanak'Israely nakany amin'ny tany Egypte teo izy Andriamanitra namety toky hoe za ndray nitondra anareo hiala ho any amin'ny tany Egypte raha taditsika tsara pasteur Jesosy Kristy tompo rehefa
teraka izy ka novonoiny Hérode ny lehilahy ratsaky ny 2 taona rehetra tany amin'ny tany Betlehema na zay Betlehema zay nisany Betlehema Joda tamin'izany fotoana zany dia nasehon'Andriamanitra tao anatina fahitana tamin'ny nofo tamin'ny alina ihany koa Josefa rainy Jesosy zay vadiny Maria tamin'izany fotoana zany hoe ndany amidiny makany amin'ny tany Egypta ianao de rehefa nidina tany amin'ny tany Egypta Josefa de tamin'ny alalan'ny nofo ihany koa no tenenan'Andriamanitra tany Josefa hoe ndana averina any amin'ny tany Kanana indray ianao fa maty ilay namono anao zay tandintona milaza sady hoe milaza ny Jesosy sady hoe isy fotoana any aoriana any rehefa tonga Jesosy de andeha amin'ity lalana zay nandehanany reto zanak'Israely reto. Andriamanitra mahalala ny hevitra tsy zavatra tonga ho azy zany pasteur amin'ny kristianina ray fa misy hevitra Andriamanitra marina ary azo antoka ary tena mari-potitra fa tsy maintsy mivoaka amin'ny fandresena lehibe zay rehetra miaraka amin'Andriamanitra pasteur. Zay le hoe manana plan na hevitra zay iverako anareo de tsy hevitra tonga loza fa fiadanana mba hanome fanantenana ny amin'ny farany tena marina be zay fanamariana nentinao zay pasteur Alvarez hoe nentin'Andriamanitra ho any amin'ny tany Egypta ireto zanak'Israely reto zay tokoa la endrika nisehon'i Jesosy nentina tany amin'ny tany Egypta zany hoe nentin'Andriamanitra nanitsaka amin'ny tanin'ny fahavalony manapaka any amin'ny tanin'ny fahavalony mihitsy aloha ohatrany lizy angamba tsy hoe mitsapany alalin'ny rano fa tena raha ny azontsika hanambarana azy de hoe azo ny zanak'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra anjakana avokoa na de any amin'ny tanin'ny fahavalony azy. Amen. Tany amin'ny tanin'ny fahavalony no nampiakatra ny fiainan'i Josefa no nampisongadina ny Josefa ary tany amin'ny tanin'ny fahavalony tany ihany koa no nahatonga Jesosy tsy ho azo ny tanan'i Hérode zavatra ngeza be zany na be de be sariny zany atao anatin'ny baiboly aseho an'izany atao anatin'ny baiboly tadiditsika foana ny tantaran'ny Daniela sy Sadaka sy Mesaka ary Abednego fa nentin'Andriamanitra mihitsy koa nakany Babilôna ireo tany Babilôna mihitsy tany Babilôna mba ho fantatry ny Andriamanitry ny Babilôna sy Andriamanitry ny Nebokadnezara sy Belsazara sy ny namany fa manompo Andriamanitra velona izy hoe na any amin'ny taninao aza ny zanak'Andriamanitra de tadio fa afaka manapaka foana afaka manjaka foana satria any Jehovah ny tansy zay rehetra eo aminy any Jehovah ny tansy zay rehetra eo aminy manandra zay tiana sanatra izy zay mihitsy pasteur ary zany de miteny an'reto olonreto pasteur mety angamba misy mandalo ady mafy ianao any mitoeram-piasana misy anao any mety ozy ianao manao hoe ny any patronko tena manao tsinotsinona malagasy any mihitsy mbola hitsimbatika io tantara io. Amen. Raha tena olona manompo an'Andriamanitra ary velona ny Andriamanitra ivavahanao ka tena hitanao mihitsy hoe matotra ianao fanompoana ny tompo azonao ataony manapaka ao amin'ny tanin'ny fahavalonao. Tsika moa pasteur sabotsy avy zao tsika manana zay lohevitra ngezabe zay mihitsy mbola ho resako izy rehefa aveo fa te ilaza amin'reto olonreto sazy hoe vitan'Andriamanitra ho any mamadika ambany ambony tsy ambony ambany fa ambany ambony zany eva ty ambany ianao miakatra makany ambony ary ny fiainana tsy kodiara-tsarety zany ny fiainana zao tontolo zao kodiara-tsarety fa ny fiainana zanak'Andriamanitra kely de makany amin'ny lehibe taka ny masoandro miposaka de aveo mibalika ary efa izy mibalika iny tsy mitsotsorika tsony ary amin'ny roa sy amin'ny efatra sy amin'ny dimy de miletika ary fa mibalika eo foana miamafana ohatran'izany azonao atao zany azontsika tratrariny zany zay le hoe accélération divine misy zavatra azo tratrarina ao anatin'ny fotoana foy taka ny fiovana tampoka nyseho tamin'i Josefa taka ny lalany nitoran'Andriamanitra nreto zanak'Israely reto hanapaka any amin'ny tanin'ny fahavalony jereo tsara ny raha mandinika ianao tsy hoe Farao tratry ny fandraikerakena fa vao niteny Josefa matsy an'ireo mpiray-tampo amin'ny solo ray aman-drenin'ireo de ohatrany nanakeo azy fotsiny Farao ohatrany tsy tonga saina mihitsy Farao eny ary de entaty ary ny ray aman-dreninao de ny rahalahinao de zao ary omeo toeranao gosena izy ao mbatsy zao toerana tsara indrindra eto amin'ny tany Egypta de aleo izy hipetraka ao de meo azy tsara de meo anazy tsara indrindra ohatrany tsy tonga saina mihitsy i Farao tsy fantany hoe misy fahefana avy amin'Andriamanitra ny atao amin'ny Josefa sy reto zanak'Israely reto zay fahefana zay tompoko azotsika atao no mandray an'izay zay fahefana zay azotsika atao no mampiatra an'izay zay foana mantsy pasteur tadio foana fa ny fahefana de Andriamanitra no manome azy fa ny hery de angatahana
ny hery angatahana amin'andriamanitra fa ny fahefan'andriamanitra manome azy ka rehefa omen'andriamanitra atsika zay fahefana zay anapaka eo amin'ny tanin'ny fahavalotsika misy tantara io fa do hivavaka aloha tsika aloha do hivavaka aloha raha eo misotranao amin'ny anaran'i jesosy tompo a ny amin'izay fotoana nafana inanambarany toroteny teto zay za de mino tompo fa isy fiovanjavatra mahavariana mampitolagaga amin'ity fotoana lehibe amin'ny asabotsoavy zao ty fisehoan-javatra zay tsy mbola nyseho teto ambonin'ny tany teto amin'ny fiainany reto vahoaka manaraka an'ity fantarany ty misy tsy mino tompo malala mijery ty fahitalavy ty fa ny tsy finony a tsy ahafoanany zany teny fikasanao zany misy tena manketahita fiovam-penitra lehibe mihitsy tena fotoana zao tompo tena fotoana zao betsaka amin'reto olondreto nefa tofoka sy leo ary boboka mihitsy problème fitsapahana lava tsy fisina lava aretina lava fa tonga ny fotoan'andriamanitra andraisanay ny anjara fitahina anjara fahasoavana anjara voatendroanay ka de mino ah fa ombanao reto mpanomponao reto amin'ny anaran'i jesosy amen amen eny tompoka sabotsy ho avy zao amin'ny sivora maraina etsy amin'ny grande salle ny mongote andrefa nambojanary loha hevitra lehibe mitsangana ianao miazava ianao atonga ny fahazavanao loha hevitra ingatsika amin'io de hoe manapaka eo amin'ny tanin'ny fahavalony tahaka ny seho tamin'ny tantaran'i Josefa io moa azavaintsika foana fa i farao no miteny manao hoe tsisy olona ambony no ianao eto amin'ny tany Egypta raha tsy zay ihany ny seza fotsiny mahalehibe antsika fa Andriamanitra indray de nametraka hoe nataon'Andriamanitra horainy farao i Josefa zany hoe i Josefa no mpanapaka faratampony teo mason'Andriamanitra eo amin'ny tany Egypta io fa tsy tany amin'ny tany Kanana ao amin'ny tany fahavalo azo atao zany pasteur azo tratrarina zany vitan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zany Josefa nefa tsy atsony Josefa efa nodimandry ifampiresaka amin'ny Josefa ianao rehefa tonga any an-tany-trano hoe tena ianao foana ny tantarainay tany ambonin'ny tany fa etotsika aloha zao de hifankahita eto sabotsy ho avy zao amin'ny sivy maraina etsy amin'ny grande salle mongote efa nambojanary ny mahafinaritra moa zany pasteur efa misy toerana malalaka be eo amin'le tokotany taloha fa misy trano be eo mahazaka olona hatrany amin'ny 5,000 nisany a de afaka tonga ianao malalaka tsara ny toerana ny ao ambondriana sy ny ary amin'ny overflow ary amin'ny ilany aviaria sy ny ao ambandriana de malalaka ihany koa somary efa malaladalaka ihany koa ny parking de azonao ataony mitora fiarakodia ao anatin'izany rehetrarehetra izany tahaka an'izany eto amin'ny foibe ny amité de chapelle international eto samafy tanjombato sivy maraina ihany koa ao amin'ny rihana voalohany sy ao amin'ny rihana faharoa de aotsika ny manao an'izay loha hevitra lehibe izay hoe manapaka eo amin'ny tanin'ny fahavalo manapaka eo amin'ny tanin'ny fahavalo mitondra namana satria fitahina lehibe ho antsika reto tompoko a ny fatogavantsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay zay ny fotoana antsika numéro ahafahanao mijoro vavolombelona sy ahafahanao mandefa SMS zany hoe tsy atsona le numéro fa mba andefasanao sorapoy a dia ny 03404 362 67 03404 362 67 na ny 033 84 232 84 io moa de numéro amin'ny pasteur Alvarez 033 84 232 84 ianao le hitanao le anao le mandefa SMS aty aminay reny a tsisy very mihitsy reny tompoko tsisy very na iray aza tsisy very vakinay reny de hoentinay ambavaka tokoa araky ny etaeta izay alefanao anatin'izy reny zany ndray anao mety miasa saina manao voarainy zareo sa tsy voaray tena voaray a ireny SMS reny ny tompo hitantsika mahereza daholo ho amin'ny rapitso ndray toy izantsika Genesis toko fita amby efapolo tsika rapitso pasteur Alvarez veloma tompoko